Gasy Rapoto. Tsy rajery efa nahita vizana ary dadatoa efa voatety daholo izao orinasa rehetra izao fa mbola tsy nisy namaly ny fangatahako hatramin'izao. Manao ahoana nefa ny fahitany lahan'ilay entretien-d'embauche sa mbola tsy nanao mihitsy ialahy? Efa nanao fa eo angery dadatoa arakaraka ny fahitan'ilay mpampiasy fa tsy ny fahitako azy. Fa afaka mamisa visa ihany ialahy na dia izany aza. Kivy ary dadatoa amin'ny tsy fampian'ny asa eto Madagasikara. Be loatra ny tanora mahavita fianarana sy mahazo diploma kanefa ny orinasa vitsy. Aza kivy izany ilay tsy rajery. Ohatra ny nanenenako ny fidin'ny lalam-piofanany. Aza miteny an'izany ialahy. Ny fiainana ety ambony tany misy zavatra tsy bosona foana. Fa misakafoana aloha. Mbola mahalasa saina an'ilay ora jery. Ka dadatoa niezaka mahaferiana mpianatra. Isaky ny mahazo vola ianao dia lany tamin'ny fianarako. Ny ampahany betsaka amin'izany kanefa ny vokatra tsy misy. Aza manamelo tena amin'izany ilahy. Mampianatra ny lahy, marina izany. Ary ny volako rehetra dia ny laniako mba hatafita ny lahy. Izandray no anaovako an'izany. Ratsy elahy, ny vady aman-janako efa nalain'ilay bahary. Tao anatin'iray andro monja. Tsy manana afa-tsy elahy. Raha tsy niraisiko ny tezana tato amiko elahy, natao inona ny volabeko? Azafady ry dadatoa fa namofo tamandry aho. Marina fa mafy izany. Fa elahy ny fampiononana lehibe ny menjanahary ahy. Raha izany dadatoa dia aleoko manampy anao amin'ny fiompiana sy fambolena eto ihany. Rehefa misy tolotra asa dia nahandrana ihany sao dia mety amiko. Izaho manoro hevitra ny lahy rajery. Marina fa diploma mahakasika ny fitantanana ny orinasa no azony lahy. Fa aza miandry an'izany. Tsy miandry an'izany ahoana ry dadatoa? Ny ho lasa mpitantana orinasa lety tsy azo anatin'ny fotoana fohy. Raha izaho ty ohatra no ilatsaka vidiana filoham-pirenena dia mianatra mitantana fokontany aloha izaho. Dia avy eo mitantana komina, mitantana faritra iray, ary izay vao mieritreritra ny tantatra ny firenena iray manontolo. Ny ankamaroan'ny olona dia tonga dia teritery ny ery ambony ery. Manimba zavatra be dia be izany rajery. Raha te ho lasa mpitantana orinasa ilahy, mianara aloha mandraiky fafa. Ahoana no ahafahan'ilay teny sy baiko piasa kanefa ilahy tsy mahafantatra ny ataony akory? Maro izany ry dadatoa. Na dia hoe mpamafa birao aza ny tadiavina dia midira foana. Fa azo antoka fa tonga dia voaray elahy. Izany olona milahatra eto marina kanefa toerana iray ihany no misy ato. Inona re no ataoko hoe? Izany efa aty amin'ny larina fahazato angambany. Izany ve sy tena enjana be ny fifaninanana? Takizay ihany nanao an'ilay jupe fohy kely iny, ny sotomana ny mason'ilay mpanao entretien. Izaho hivoaka kely ihany aloha izaho hividy jupe kely. Sady oviana vao tonga aty amin'ny anjarako. Sady ohatrana tazina jupe tsara kely izay atao ivelany tao. Andao malaky. Ao arinanao ao Zay, azo ty. Aleo mody makany amin'ny toalette.
Ary aleo ampiana lokomena kely dia amboarina tsara ny volo. Zay. Tsy maintsy indray kely miora ny voray lasa zao. Yey! Inona ary ty tsy mijery ty? Azafady mademoiselle, miora? Hoay! Raha jery ry tony! Fa inona nataonao ato? Miasa. Miasa manao inona? Manadio an'ity toeram-piasana ity. Fa dia inona loatra raha jery vao tamin'iray volana sika nahazo diplôma mahakasika ny fitantanana. Dia jereo ty ianao mba anisan'ny sangany tao am-pianarana kanefa mpanadio trano ny ataonao. Fa dia nitotonga natrezany fahaizana sy ny amponao e. Lany vola ianaranteny amin'ny oniversité fotsiny kanefa izao sisa. Izao asa taoko izao ve dia overina fa ho sisa? Finona indray? Raha izao paozinao izao ny tampiara-mianatra amintsika dia asa fotsiny. Lozaka aloha ianao fa miandry any entretien d'embauche. Rehefa tonga responsable marketing atao amin'ity orinasa ity dia ianao ny lasa any ambaniko na dia ny sionahinao izazy tany am-pianarana. Izay fa mipankahita ny any sika e. Manao ahoana ny asan'lahy? Mandreraka. Fa misy inona raha jera? Hita ho kivy be izany elahy. Nifanena tamin'ny mpiara-mianatra aminay tamin'ny maraina. Hay, dia nanao ahoana? Nanao entretien d'embauche tao amin'ny orinasa nisako izy. Dia ahoana? Menatra be ary dadatoa. Tena ohatrany tsy te hiverina antsony. Inona ary tia mora milavolefiny ity? Mbola tsy nisy herinandro akory ny asan'lahy tao. Dia hiala sady elahy. Ka tsy maintsy hifanena aminy any na tiako na tsy tiako. Fa maninona nefa izany? Tsy mampaninona ve izany amin'ny dadatoa? Amiko aloha izany tsy olana. Tsy eo amin'ny dadatoa ny toerana dia mora ilay miteny. Zangy nahazo diplôma kanefa ny asa ataoko manadio trano. Takizao tsy neny ny feon'ny dadatoa. Rajera? Rajera, vonona ny sakafo? Tsy te hihinana e. Ela ty ve zazakely? Izany ve dia tsy hihinan-kanina? Eny ary, mahatory amin'izao izany. Tafandrimandry letra, ny alina mitondra fisainana. Sao dia marina ihany ary ny tenin'ny dadatoa. Ny fahalehibiazana tsy azo indray andro. Tsy tonga ery amin'ny faratapon'ny marina raha tsy mandalo zanatohatra maromaro. Reny olon-dehibe reny efa nandalo fiainana maro ka nahazo lesona tamin'izany. Sady tia asako manadio trano ity tsy mila ilaharana be ny fahazoana azy. Hitako mihitsy izay. Leo lasa responsable marketing na poste ao amin'ny direction. Tena hifaninanana ny azahoana azy. Aleo miasa na dia asa tsy niriana azy. Toy izay mipetra-potsiny. Mila mifona any amin'ny dadatoa tamin'ny zavatra niteneniko teo. Dadatoa, tena miala tsiny tamin'ny zavatra niteneniko maly hariva. Efa omaly izany lesy. Avelao any. Aleo any naingana ny sakafo sao dia tara fidirana eo.
le ty. Manao ahoana lesy? Manahoana lesy Kristofy? Dia ahoana? Manao inona elahy zao? Efa miasa, avy niasa mihitsy za io. Aiza lahy miasa? Ao amin'ny tsy orinasa itsy. Zany ve? Kanefa poiziny lahy tao tsy mifanaraka amin'ny atsaran'ny orinasa koa. Sa mampiresaka fotsiny elahy? Tsy mampiresaka le dia. Ka elahy manao jeans sy tenisy. Aiza ny costard sy ny valise diplomatique? Tsy mila manao an'izany Alesy. Fa ahoana koa zany e? Ka manadio brown no asako ao. Tena lasa dala le tia la raha jery. Inona ny malasa dala amin'izany? Ka tsy mifanaraka amin'ny diplôma azo lahy akory ny asa taony lahy. Na dia tsy mifanaraka amin'ny diplôma koa izay ny asa taony. Efa miasa aloha za zao. Tsy izay ve zava-dehibe? Elahy zao manao inona? Mbola mandendeha aloha mitady-kandry. Efa nandefa fangatahana asa tany amin'ireo nasa misy eto amintsika ihany aho. Fa mbola tsisy namaly aloha zareo hatreto. Dia maninona raha manao ohatra? Za koa ange efa nandefa taratasy fangatahana asa. Fa dia izao samy miandry zao. Za fotsiny tsy mipetra-potsiny. Fa sady miasa no miandry mivaly ny taratasy fangatahana. Ohatra mitady ho mety marina ny an'lahy le ty a. Fa ohatriny aloha ny karamalama izany manakitra an'izany. 600 000. 600 000? Ariary sa FMG? FMG ka. Io orinasa ray manontolo efa ny diovon'lahy dia izany fotsiny karamalama. Tena tsy mety indray ny lehilahy raha izany. Izany ve le ty tsy lahy fre fotsiny? Mandeha tongotra fa tsy mandeha taxi be ka. Sady efa miasa mafy elahy mbola mandeha tongotra koa. Aleoko mivarotra le ty a. Mivarotra elahy sady patron mpiasa. Tsy mila manenjika lera. Ny lahy manenjika lera isan'androko. Kanefa ny karama tsy mavita inona. Ny diplôma azo lahy tahaka ninona kanefa elahy mpanadio WC. Mahazo tolesa raha jery a. Manjo rehetra ohatra ny akoho vonim-barika ity. Izay mahita dia maneso anahy daholo ry dadatoa. Manan-kivy sy manan-ketraka ny ataony. Dia inona nefa no irahariny lany izany? Ilanga manao ratsy, tsy ny hatsaran'ny asa no ilaina, fa ny toe-po sy ny toe-tsaina manao azy. Ilahy zao rehefa tonga direktera ny aoriana any, tsy hanambany mpanadio ny toeram-piasana mihitsy elahy, satria hitany lahy ny hamafy amin'izany asa izany. Tsy hanao tahaka izao mihitsy elahy. Inona izay asa fanadiovana toeram-piasana? Asa tsy misy ilana azy. Tsy hainy anefa. Fa raha tsy misy an'lahy manadio, tsy mampitsiriritra io toeram-piasana io. Zary no teny amin'lahy hoe ataovana dia zavatra tsy hampanaovana an'lahy azy. Inona ohatra ry dadatoa? Karakaro ny voninkazo, tahaka ny fikarakarany lahy an'ireo voninkazo sika ireo. Tsy asako izany ry dadatoa. Na tsy asan'ny lahy ry izany dia ataovy. Rajery? Manao ahoana miora? Madamanao fa tsy miora fotsiny izany. Angaha tsy fantatrao fa voaray ho responsable marketing ato amin'ity orinasa ity a? Hay, ara-bainy izany. Misaotra. Ka izao, mandehana ange jereo birao akao raha tsy mifaky fotsiny e. Angaha tsy nodiovinao misy talohan'ny nodinao maly. Mbola tsy voadioako tompoko, fandehanao anazy mihitsy izao. Dia malakilaky ianao manao an'izay. Sao dia zandry no be dia sy nitaly eo fa mipetrapetra-poana. Rehefa tonga ianao isa-maraina dia ny birao ako ny diovinao voalohany. Mazava? Eny tompoko. Raha tsy vitanao ny asanao dia asaiko roahan'ny tale ianao. Sao dia heverinao fa tsy vitako ary izany. Fa inona indray no nitranga tany am-piasana tany raha jery? Ohatran'ireny akoho voakapoka ireny elahy. Mandreraka ny ataon'ilay mpiara-mianatra aminay miasa ao ry dadatoa. Fa inona ny ataony? Amin'ny samy birao, ny azy ny maloto indrindra. Efa misy toeram-pako isaky ny birao.
Fa ny azy atsipitsipiny eny daholo ny fonina bombony. Ny taratasiny moa dia toratorany eny fotsiny. Fa izany hoe asako ilay izy dia tsy maintsy ataoko. Miteny azy ianao, valivaliany fotsiny. Inona hono ny anakaramanana ato raha tsy anadio an'io. Aleoko tsy miteny intsony. Vitaiko ty iray volana ity dia hiala fa tsy. Hay, miala zany rehefa izay ny tiany lahy. Io mikevitra amiko amin'izay dadatoa. Ka rehefa izay misafidy ny lahy akory atao? Fa jereo tsara ange, fa naiza toerana iasany lahy, tsy maintsy misy olona tahaka izany foana. Raha mba ambonimbony ny toerako ao am-piasana, dia mety tsy hanao an'izany izy. Hoy ala? Sa tsy izany indray ry dadatoa, fa hanambaniana ange izany. Efa toetra mpahazony olona izany manambany ny hafa izany. Salahy mbola tsy nahita mpianatra manambany mpampianatra? Efa nahita. Mpiasa manohitra mpampiasa, vahoaka entina ary izay manaratsy mpitondra. Hitany lahy fa toeritra raiky tapisaka amin'ny olona izany tsy afa-po amin'ny olona manodidina azy izany. Dikan'izany aza maka fahasosorana amin'izay ataony hafa lahy. Ankafizo ny fiainany. Tok. Oay, Christophe, manahoana? Manahoana ry? Fa manao minato ialahy? Miasa ato ah? Izaho koa. Tsy mino? Ndao fa asehoko andry mihitsy ny biraoko. Andao aho jereny izany. Izany hoe vao androany mihitsy nanomboka ny asa. Ay, tonga soa izany. Misaotra kia. Ao mandroso e? Fa ahoana aloha natafiditra ny latato e? Ato mantsy somary enjakejana izay ny entretien. Misy joba fantatr' izay miasa ato. Mpiray tanàna aminay izy. Mpiray tanàna sa sipa? Efa hoe mpiray tanàna. Sa sary-piarindry? Ataoko inona koa ianao? Ianao izany no miandraikitra ny fandaovana ny karamanay a? Sefo comptable lafa tsy mandoa ny karamanareo izany. Fa mandrindra an'izany nareo ao e? Eny e? I Rajera ange miasa tokoa e? Efa fantatro. Efa hitan'ny lahy? Tamin'izaho mbola niandry ny valiny fangatahako azy no nifaniana taminy. Dia nitenen'ny lahy ve ny asany? Ie, mpanadio trano re. Izany mihitsy ny asany ato. 3 volana izay ny asany tato. Mampiomehy mihitsy mibandy iny. Nefa tany am-pianarana sy nahay be ery. Misy an'izany hoe angatahana sy papa izany le rifa tsy mamehy mihitsy. An'izao indray izy no mitady sy papa aty amintsika. Hoe ahoana ry zareo nazahoana posta ambony eny amin'ny orinasa? Marina mihitsy izany. Iny talefa dia hamonjy ny biraoko a. Ahoana lesy Rajery a? Manadio? Izao hitan'ny lahy izao. Fa nahoana nataony lahy elahy? Sao dia very lafa mitovy alahy ry za? Za ihany no mahazo manao an'lahy hoe elahy. Fa elahy manao anah hoe Ramsy na Monsieur Christophe. Sady manao tompoko. Azo lahy zany? Eny tompoko. Io mbola misy maloto. Dia io koa? Dia retsy koa? Ireo potika taratasy ireo tsy pony tsara. Dia ilay varavarankely koa diova avy eo. Eny tompoko. Elahy aloha dia ataonay mahita faisany. Fa maninona reo no manao an'izao amiko? Ohatran'ny nanaova lahana ihany tamintsika tany am-pianarana. Fa izany nanao inanareo? Tsy tadidy lahy? Miseho amin'ilay be lahy. Tia lahy daholo ny mpampianatra rehetra. Tiaka ho Andrajery e. Isaky ny metsika dia izay foana. Ohatra ny filoham-pireneny ireny lahy. Ka elahy moka. Isaky ny mandalo lesy moka no mitiaka izay ah. Sa tsy azo lahatsaina izany? Izao hita tsara mahamoka lahy. Isaky ny mivoaka ny valim-panadinana dia loharahara ny Rajery. Sao izy lohalarana amin'ny fanadiovana vesy. Marina mihitsy ny letrany Christophe a. Aila mihitsy ny mamaritra azy. Mangirana mihitsy ho vesy anaovany azy. Teneniko ny talefa mila omena mari-pakasitrahana manokana amin'ny fanadiovana vesy ho Rajery. Mety kosa izany Ramira. Fa inona ary nahazo lahy le tia? Fahaizana manadio vesy ve nangalala diplôma? Ezana kosa la Rajery a.
nandany andro sy nandany vola teny amin'ny université privé kanefa lasa mpanadio WC. Sady tonga dia miady tsara le rima. Ahitana raha ty fiainany ty ka. Mandro. Manao madame Tale? Manahoana ianao? Mandroso dia mazoto toerana. Misaotra tompoko. Izao ny antony nampetsoka anao Monsieur Christophe. Herintaona mahery izao niasanao tamin'ity orinasy ity. Nanaiky nidiranao tato na dia mbola tsy manana traikefa mataona izay ianao. Hitako niezaka be ianao tamin'ny asa nampandreketako anao tamin'ny voalohany. Tato ato anefa dia hita ny tandrevaka nataonao. Fenao adosoana amin'ny sesisesy ny compte rehetra, kanefa ianao chef comptable. Ianao anefa ny tokony ahita ny fahadosoana amin'ny mahachef anao. Manome fampitandremana anao fa raha mbola misy adosoana ny asa ataonao dia miala tsiny, fa tsy maintsy anaisitra anao amin'ny toeranao ary hitady olon-kafa avy hatrany. Tena miala tsiny madame Tale fa tsy fananiako izany. Tsy fanainianao nefa mahafaty antoka ny orinasa. Sa ny ahafaty antoka nyity orinasa ity ny tadiavinao? Tsy tompoko. Ao fa hitandrina tsara amin'izay tompoko. Mahazo matoka ianao izany Monsieur Christophe? Ino tompoko? Ay, omena lalana ianao. Christophe, nanao ahoana ny tao amin'ny Tale tao? Ohatran'ny nahazo andry ihany. Nahazo fampitandremana koa ianao? Ie, ny asan'ny olona ahitany fahadosoana fa ny azy tsy hitany. Hita hoa, madame Tale kanefa manana sipa, sady amin'izay mpiasa ato ihany ny sipany. Raha tonga tapaka ny vadiny io, angamba dia tsy haiko izay hitranga. Fa angatsy ho avy ato ny vadiny. Amin'iny volana ambony iny izy ny tonga, dia ho atsarainy no ty orinasy ity rehefa tonga io vadiny io. Izany ve? Ie, efa mialana no sambo mitondra fitaovana vaovao sy raitra ho ampiasaina ato. Ay! Dia hitarina misehatra maro samihafa hono izy ity. Sady raha ny haingo dia hampiditra mpiasa maromaro koa ny zareo. Ny dikan'izany arovony se sao dia misy maky eo. Aleo aloha mitandrina tsara amin'izay sao dia very asa eo. Nafahana niditra tato rehefa nanahirana. Sa tsy izany ry miora? Zay aloha raha ny tokony misy angesy Christophe dia efa tokony isontra ny karamatsika efa herintaona ny esana. Izay mihitsy, sady izany no any anatin'ny fifanarahana any. Efa nieritreritra hoe izay angamba ny antony nampitsoana anahy ka zavatra hafa mihitsy. Iny Tale fa andao any amin'ny birao. Tsy misy valiny mihitsy very dadatao ny fangatahako hatramin'izao. Efa ho herintaona mahery, angamba vao mijery ny tarehiko fotsiny zareo dia kivy. Fa maninona ny tarehan'lahy? Izao, tsy bogosy ohatry ny sasany. Fa nga bogosy teny no jerena fa tsy faizana. Na dia izany aza ry dadatao, tena ny bogosy teny jerena amin'izao. Hitako amin'ny olona rehetra miasa ao aminahy ao, izay olona manana toerana ambony, ohatry ny sahazan'ilay toerany mihitsy, na bikana ny tarehy. Izay olona ty ambany tena arak'ilay asany koa. Dia inona izao ny tiany lahatongavana amin'izany? Mandeha nova-tarehana? Mizatavan'ny olona ny olona amin'izao fotoana izao dadatoa. Raha jery aza maniry ny tarehan'ny olona na ny toerana misy azy. Ny olona rehetra lesy samy manana ny fitondran'Andriamanitra azy. Dia hoe izao ve ny fitondran'Andriamanitra? Mpanadio trano, efa ho herintaona mahery izao. Dia tohatra amin'ny firy-taona izy ity ry dadatoa. Tsy mety miakatra mihitsy izany fiainako izany fa midina foana. Angamba na misy vehivavy tia azy tsy te hiditra. Raha jery tadidiny lahy ilay zavatra niteneniko an'ilay tamin'iray andro iny. Tsy ny asa na ny toerana misy an'ilay ny zava-dehibe, fa ny toe-po sy ny toe-tsaina azo anatiny.
Inona izao no mampiavaka ny lahy amin'ireo mpiara-mianatra amin'ny lahy taloha? Tsy hitako. Ry zareo no hitako miavaka be izao. Natoroko ny lahy no mampiavaka ny lahy? Inona ry Dadatoa? Na dia manam-pahaizana sy fahalalana azy lahy, dia nanaiky ny hidina ambany. Lazaiko ny lahy fa toe-po tsy misy mpanana izany. Toetra ny Jesosy izany raha jery. Na dia Andriamanitra manam-boninahitra aza izy, dia nanaiky hitovy amintsika. Ary taiza izy niteraka? Tao an-tranon'omby. Taiza izy nampatoriana? Tao anaty finanam-bilona. Aza menatra ny toerana misy an'ilay lahy. Hifaly io ny fiainana, izay manaiky hiakatra amin'ny tohatra ihany ny tonga eny ambony. Raha izany ny safidy, dia aleoko ambany aloha, avy eo miakatra miakatra. Ahoana lesy raha jery? Dia tamana amin'ity asa-panadio VC ity lesy lahy. Sa ho atao jobily mihitsy ty asa lahy ty? Izay filazanao azy, Monsieur Christophe tsy maninona. Mieritreritra ny anadio VC mandra-pahafanty lavy ila? Raha izay ny lalana tsy maintsy izorako tsy olana. Ary tena mety amin'lahy zany io asa io a. Ataoko amin'ny fifaliana mihitsy azy. Tena lasa adala mihitsy ela. Za hita lahy ty zao vao avy tao amin'ny tale. Tonga mantsy ny vadiny, dia nanao fanatsarana izy. Ny hatsarainy voalohany dia ny karamanay mpiasa aty. Gaga izay lahy hoe maninona tsy natsony satria lahy tsy silana azy amin'ny fampandrosoana ny tiorina azy ity. Manomboka amin'ity volana ity dia misonitra daholo ny karamanay mpiasa rehetra. Manenina izay lahy manaiky ananao an'io asa io Izany le tia. Ny atao ihany ny verina. Ilahy nanao tsy nireo lavanay taloha. Izao elahy mifitetaka amin'ny tany. Ina ambofoka lahy rehefa kelikely. Ay ve Christophe mbola tsy lasa Mbola mampiresaka an'ity mpanadio WC antsika ity ary miora. Surprise milay be kosa aloha nataony vadiny tale iny. Sa ahoana? Tonga dia hoy izy aho hoe milairanga ny vadiny tale. Zangeny teneniko andrajere eo ilahy ho atao mpiasa ato kanefa tsy nahazo fisondrotaka rano. Za koa dia gaga. Kanefa ianao no tena miasa mafy indrindra amin'ny mpiasa rehetra ato. Tsy maninona fa ho teneniko ny vadiny tale hoe ampinamana izy tale fa miady rery Sady lahy ny miditra voalohany ato. No mbola lehilahy koa no mivoaka farany. Kanefa ny karamalahy tsy nisonitra. Kanefa manao supplémentaire foana. Ny totombitana mihitsy ianao raha jery lasa efa tsy toy izy ny asanao. Dia maharetatra amin'ny farany lesy Rajery, fangahy ianao mbola tsy nody foana? Mbola tsy vitako ny asako tompoko. Fa inona ny asanao ato? Izy ry Sherine manadio ny toeram-piasantsika. Izy rery ve? Ie, izy rery aloha hatreto. Fa nahoana no izy rery nataonareo manadio ny toeram-piasana ato? Mitadiava olona nampy azy. Fa za aloha mahita hoe tena voadioanao tsara ny toeram-piasana ary iza no mikarakara ny voninkazo. Izy ihany. Sady manadio izy zany no mikarakara ny voninkazo. Iza no anaran'se teo? Rajery tompoko. Za no Rodolphe, vadin'ny Madame Hortensia. Ay, faly mahafantatra tompoko. Otrina ny karamany ry Hortensia? 2 alina sy 1 hetsy ariary. Ry Hortensia, 2 hetsy ange izao ny karama farany ambany. Jereo fa velombelona daholo ilay voninkazo. Tsy ohatr'izao mihitsy ny zaridainantsika talohan'ny angako teto. Mendrika sondritra ny karamany, toy ny mpiasa rehetra. Ao fa iresaka amin'ny chef comptable ara-pitso. Tiandana amin'izay aloha mody Rajery Ody ary rehefa voatondraka ny voninkazo. Fa misaotra betsaka Monsieur Tale. Fa ahoana koa ty miaraba olona amin'ny andro hariva ty Rajery? Salama tsara ve aloha Dadatoa Salama tsara letsa. Ty aloha ny Dadatoa. Fa inona mahazo an'ilay? Tsy ahoana eo dia mitondra mofomamy. Sa
Eto aty ilay tovavy rajery fa azafen'ny lahany fotsiny. Tovavy? Fantatro ny mahatonga ny lavalivalo io. Nanaiky izy. Fa everiny Dadatoa fa manana olon-tiana gasa. Fa inona fotsiny ary ny mahafalifaly an'ny latoa io e? Misy vaovao mafaly ry Dadatoa. Ka lazao ary fa tsy losan'ny labe mistereo fotsiny. Tonga avy any Amerika mivady leta lianay. Dia ahoana? Nahazo fisondrotan-karama daholo ny mpiasa rehetra. Dia laha koa tao anatin'izany? Somary adino tamin'ny voalohany fa misy iny. Tapahany Dadatoa foana koa ilay teniko. Ka ela loatrako. Izao ny nambarany. Tena voadionao tsara daholo kosa ny toeram-piasantsika. Sady voakarakaranao tsara daholo izy ny voninkazotsika. Asondroto ny karamany. Izay ny nambarany tamin'ny vadiny. Efa saika kivy ihany tamin'ny voalohany. Fa hoy aho hoe tsy maninona e. Tsy olana na dia tsy mahazo tombony toy ny olona rehetra azy a. Hitany lafa tsy verimaina ny zavatra atao rehetra. Ary andana amin'izay makasotro kely dia raha mihina ny tianoko manty. Fa inona natao lahy? Fa inona ho any natao lahy? Kristofy maninona ny dakala izy eo misy rano? Jereo very daholo ilay rano. Tsy misy raha riko an'izany. Fa inona fotsiny natao lahy na tonga ny tale nanondra ny karama lahy? Fanapaka-hevitry ny tale fotsiny izany. Lainga izany e. Tsy nisy zavatra natao lahy ve dia iova hevitra toy izany ny tale? Fa tsy maintsy misy zavatra atao ve vao misy zavatra iova. Tsy posibla nanao na inona amin'ilay izany ny olona ray e. Raha tsy misy zavatra natao lahy tao. Raha ohatra ka mitady ny valiny amin'izany ialahy dia... Fa maninona natao lahy ialahy? Ialahy aho tsy mila miantso an'izany. Azafady ary, izao e, hitany tale fotsiny ny asa vitako. Tena napaka-hevitry ny hanondra ny karamako izy. Dia faly ery ialahy? Iza moa tsy faly amin'izany? Fa tsy azo an'izany fisondrotan-karama izany ialahy. Azony lahy izany. Satria nahoana? Sao dia ho adino lary fa izay comptable nge mandamina amin'ny fitantanam-bola ato amin'ity orinasa ity. Rehefa izay atao fitantanam-bola no tsy hamoaka vola ho any lahy dia tsy mahazo io lahy na dia ariary azy. Oka zava-tsara amin'ny lahy izany. Ary fafahoany amin'izay io rano maloto ny lahy io. Vitanao ve izany ry Hortensia? Vitanao ny nampirafiara rehefa tsy teto Madagasikara? Rodolphe, fa iny izany lazainao izany e? Izaho indray ny anontanianao an'izany. Ny mpiasa rehetra nahafantatra ny zavatra nataonao tamin'izaho tsy teto. Fa inona izany zavatra nataoko izany Rodolphe? Ianao kay manao sipa. Eo dia mody gaga eo. Zavatra ataonao ve dia mahagaga anao? Tsy nisy an'izany. Tapaka ny hevitro. Iverina any Amerika. Eo anao sy ny orinasanao. Rodolphe, aza ataonao an'izany a? Entiko miverina ny entako rehetra. Saika hanatsarana n'ity orinasa ity ary ny volanao any amin'ny banky. Verina amiko daholo izany. Satria vehivavy ratsy fitondran-tena. Ianao tsy mihaino akory? Tsy mila mihaino anao intsony aho. Efa ampy ny zavatra henoko sy hitako. Tsy manao sipa izany a chérie. Tsy manao sipa ianao? Ka ino io sarina lain'ny mpiasa io? Sa izy vehivavy misakambina be amin'ny tovolahy io? Tsy ianao indray io? Ity indray ahoana? Mitrotron'ilay tovolahy ianao? Dia inona mbola fanazavana hoentinao amin'izao? Rodolphe. Misy problème be ao ampiasanana ao ry Dadatoa. Problème? Eno a, tratra ny vadiny fampisakambana be tamin'ny mpiara-miasa aminay ao Madame Tale, dia lasa ny vadiny verina any Amerika. Raha be izany. Dia ahoana? Tsy hoe nisaran'ilay vadiny fotsiny izy, fa ny volany rehetra tany amin'ny banko no nalainy daholo. Nalain'ilay vadiny ve? Ie. Dia lasa niteraka problème amin'ny toeram-piasanareo ve izany? Ka niaraka tamin'izay vola izay ny volan'ny orinasa. Ny orinasa anie tokony hanana kaonto mitokany. Ka izay koa iny gaga e. Dia ahoana izany? Maly izay ny tokony nandray ny karamanay.
kanefa noho io volana laindramse io dia samy miandry dia nieritreritra ny anao fitokonana ny mpiasa rehetra manomboka rapitso. Ny grevy dia azo iny, ny vola aza tsy misy. Sampiretiny Madame Tale. Tsy maintsy mahita volan-doavana ny karamanay ho nisy anatin'ny herinandro, fa toy izy ny asa tsy tea lalana izany ny mpiasa, fa ny grevy ihany ny masaka ao anatin'ny lohany. Dia avelao grevy zareo izany jo, malalaka ny fanehoan-kevitra izao. Sa ela koa grevy miaraka amin'ny olona? Tsy mieritreritra ny anao an'izany ary dadatoa. Anohy ny asan'ny lahy ihany ela? Inona moa no dioviko eo? Ny mpiasa ry tokona, fa andeha hanadio any ihany ara-pitso, ny voninkazo koa mila tondrahana. Avoy ny volanay Madame Tale a. Aza mody misitrika ao ianao. Zay tsy miala eto raha tsy azo ny volanay. Rehefa tsy hanome volanay ianao dia torahana vato io toeram-piasana io. Ary ny ordinateur rehetra sy ny fitaovana samy hafa ao hoentinay manaraka anay. Meo karamanay. Meo karamanay. Meo karamanay. Meo karamanay. Meo karamanay. Fa manao inato amin'ny toalety ianao? Rajiry, angaha ianao tsy migrevy miaraka amin'ny olona? Tsy te handrera tena amin'izany Madame Tale, fa manao inato aho ianao e. Maka saina. Dia maninona raha ny amin'ny birao anao no maka saina? Ka raha vao makany amin'ny birao koa dia hitako daholo ny problème rehetra. Ny karaman'ny mpiasa tokony aloha, ny vitin-jiro sy rano. Rehefa any an-trano aho miasa saina amin'ny saram-pianarana ankizy, ny vitin-jiro sy ny rano any, ny sakafo. Ny fiaranay koa ne ka namidy ny vadiko e. Kanefa zavatra tsy nataoko akory ny endrikendreny anahy. Ka le sarinareo sy Monsieur Patrick iny kosa ny mparitaka tato am-piasana tato e. Ianao koa ve Rajery mino fa manao sipa? Lazaiko anao nefa fa tsy sao daholo izany. Dia ahoana izany momba ny sary iny? Nianjera tery amin'ny tohatra tamin'iny dia izy no nibata. Tadidinao ve le izany tondra beki iny fa nasiana platra ny tongotro? Ay, tadidiko iny. Dia nisy naka sary zahay tamin'iny. Tena vadika ry zareo hafa mihitsy ny dikany. Mazava. Fa tsy haiko koa ny tena marina e. Ny amin'inona Madame Tale? Ny amin'ny vadiko. Mety efa niandrikendry tohana fotsiny izy isarahana amiko. Misy vehivavy miandry azy angamba any Amerika. Mety mitombony izay. Efa nampiayay anahy ihany izay. Satria tsy tokony ho ela be izy nijanona tany. Fa na izany na tsy izany, mbola tsy hitako izay ataony amin'ity orinasa ity. Tale ve ianao dia very hevitra? Tsy niainga tamin'ny tsy misy ve nareo tamin'ny voalohany, kanefa tafakatra ambony. Mbola misy fanantenana ao Madame Tale. Manam-bola, afaka andoavana ny karama-mpiasa sasany. Ny dadatoa koa manam-bola. Mino fa afaka ny hanampy antsika izy. Hanampy antsika? Za tsy nieritreritra olo-ka hafa mihitsy raha niasa tato, fa nieritreritra hoe tompony. Manoro hevitra anao Madame Tale. Raha piditra mpiasa ianao any aoriana, dia izay mieritreritra ny ampandroson'ity orinasa ity ampidirina, fa tsy izay haka ny volanao fotsiny. Raha ao anatin'ny fony ny fahatsapana ho tompony, ka rehefa misy ny olana, tsy grevy takizao izy. Marina izany, manam-pahendrena ianao Rajery a, misaotra betsaka. Dadatoa, fonjeo vola aloha navotana n'ity orinasa ity. Rehefa tafavoaka izahay dia honeranay ny volan'ny dadatoa. Misaotra betsaka dadatoa. Ay, ho tonga aty dadatoa. Eny ary. Madame Tale, nanaiky ny dadatoako. Afaka miresaka mpiasa amin'izay ianao, fa ho azo ny androany hariva ny karamany. Tsy hitako izay lazana Rajery a. Tena misaotra betsaka. Ao fa hitsangana eto amin'izay a.
Amin'ny fomba ahoana reny amaliko anao Rajiry? Madame Taleha, asa mbola mieritreritra n'izany aloha mandany ilazao ny vaovao ny mpigrevy. Misaotra betsaka. Efa ao zany ny volanay ry madama? Mbola tsy ao fa... Dia inona fotsiny nampijirana tato raha ohatra ka tsy handray vola? Sa mbola ampandredrisana indray? Zay tsy manay kodimaina zamy madama. Entinay daholo ny fitaovana ato raha ohatra ka tsy azo androany ny volanay. Zay mihitsy. Ho azonareo androany ny volanareo fa any amin'ny 4 tolakandro any. Zany ve tsy mampiresaka fotsiny? Amin'ny 4 tolakandro dia avy eo raha pitsindray verina. Tatatoa, azoko aloha ihany ny vola. Ay, misaotra betsaka tompo, misaotra betsaka. Miandry izay madama. Tena izay tokoa ve ny marina sa mbola steraka mbady be voka? Ao fa tsy ampiandrasina eny nareo efa itsy ampelantanako itsy ny karamanareo. Fa alohan'izay dia misy zavatra tiako ambara. Efa fantatry nareo Tsiprieny moa ny olana nisy aminay amin'ny vady. Nandao an'i Madagasikara izy, ary lasa nanolo-ponenana any Amerika. Izaho rery sisa no mitantana n'ity orinasy ity. Tsy misy idiranay zany madama. Omeo ny volanay dia aleo izay handeha. Zany mihitsy, aleonay mitady orinasa mandeha tsara, fa tsy orinasa ohatran'ity, ny tsipozipozy. Eny ary ao fa omena ny volanareo. Izay te handeha mahazo mandeha, izay te hijanona mahazo mijanona. Iza koa ny hijanona tsony, sa hoana ozy nareo? Misaotra betsaka nareo tamin'ny fanampiana roa mianaka. Toy ny reny anjely mpanavitra reny nareo, ny amerenana ny volanareo zany mety tsy vita anatin'ny fotoana fohy. Tsy mamaika izany Madame Hortensia, ka arakarao ny orinasa dia afaka averinao tsikelikely eo ihany iny avy eo. Mbola mamerina ny fisaorana tompoko. Fa ity ny mahazaindana. Rajiry, ay ve ianao ka manana diplaoma fitantanana orinasa Eny tompoko. Tena ahoana ny nanaiky nanao mpanadio trano ianao, kanefa olona manam-pahaizana ohatr'izany? Tsy nanaiky an'io asa io mihitsy tamin'ny voalohany madama, fa tatatony nandresy lahatra fa izany ho lasa mpitantan'orinasa izany tsy azo indray andro, fa tsy maintsy miainga aty ambany, nampahendry ahy ilay izy. Hitako mihitsy, rehefa nijery ny dosie anareo ato eo, ay anareo sy Christophe ary miora iray promotion. Eny tompoko. Rajery mety aminao ve raha ohatra ka ataoko directeur adjoint ianao, sa ianao koa hiala? Ataoko ahoana ny fandahoanao irery amin'izao fotoana izao Madame Taleha? Manaiky hitady aza atao. Manso. Oay, Rajery, fa nga elano ianao nga tompoko ny direktera ato? Ie, mipetrapetra Christophe. Misaotra tompoko. Niala tao amin'ilay orinasan'ny Madame Hortensia zany ianao? Miaraka amin'iny ihany ity. Anao entretien d'embauche ianao? Eny tompoko. Sa tsy handray anahy ianao, Monsieur Taleha? Fa nahoana ny tonga dia miteny an'izany ianao, Monsieur Christophe? Ka reny zavatra nataoko anao reny? Zavatra inona? Le taminao mbola mpanadio trano? Efa taloha reny. Raha te hiasa ato ianao dia manao entretien toy ny olona rehetra. Raha maharesy lahatra anay ianao dia raisina. Monsieur Taleha, raha tsy voaray amin'ny toeran'io aza dia mba raisy hiasa ato any, na dia mpamafatrana tsy maninona. Fa ahoana? Sarotra be ilay mitady asa, kanefa izaho manambady aman-janaka. Andeho ny vady aman-janako raha vao tsy mahita asa eo. Ao fa ho hita eo izay atao anao. Miangavy re Monsieur Taleha,
Efa volana maromaro ange za zay tsy manana asa raikitra mba jereo ao ry misy etalemy momba anahy aza mandisy fanantenana anahy ry tompoko noho ny vadiko foana ange za rehefa tsy mitondra vola mody meo asa re za tompoko. Christophe, Miora, fa ina koa ty anaovanao? zao akanjoko zao ve? Ye, Mpanao livre izao amin'ny orinasan-drajery ary Miora. Rajery iza? Le mpiara-mianatra amintsika taloha iny, le nambanitsika foana iny. Rajery mpanadio WC ve? Ie, manana orinasa mpanodina sakafo izy zao. Dia za no mpanao livre izao. Fe, tsy naposiko. Za koa aza taitra be nahita azy. No sady menatra. Za nanambany azy indray teo no taloha mba omeny asa. Dia tsy manambany anao ve izy? Natolotsy ny orliva show radio anareo teo. Rajery? Rajery. Tantara indray miseho nosoratany Entsora Manamahefa. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara. Entso, Yaingo, Jean-Claude, Rakotovao, Rial Mathieu, ary Santatra Rafeny Manatsoa.